Toko vavy isarinao tsy misaraka fahita lavitra matv amin'ny takarivan'ny asabotsy ity manasanao vetrany ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny makasika ny fivoriana ny tanterahan'ireo antoko-panohitra no hoentina amintsika ny akon'izay tamin'ity androandroany ity eo ihany koa ny olana sedrainy any amin'ny faritra manakarany eo anatrehan'ny fahatapahan-jiro lavareny izay mampikaikaiky any mponina sabotsy ny andro tsy adino ihany koa na mitondra ny sehatra sosialy ho antsika any tokantrano any niona tamin'ny mpanao gazety ary tamin'ity androandroany ity ireo mpanohitra amin'ny fitondrana misy ankehitriny sy nandritra ny fotoana moa no nampahafantaran'izy ireo ny velorano ny mpanohitra. Mpanohitra mirahina ho an'ny tena fanovana io ny lohahevitra izay nentin'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko politika manohitra ny fitondrana ankehitriny izay tarindra Ramatoa Lalatina Ravin'olomanana ny 20 sy 21 ny volana Jiona lasa teo izy ireo nanatanteraka fihaonam-be teto Antananarivo ka androany kosa nampahafantarana ny boky mirakitra ny veloranon'ny mpanohitra mirafitra ireo hevitra nivoaka nandritra fotoana io izay manasongadina ireo andraikitra izay sahan'ireo mpanohitra entina narenana ny firenena. Famelana manao ahoana no ilaina manoloana ny fitondrana ankehitriny. Fitondrana nampitsiry ny fanantenana nandraindraina hitondra vahaolana mazava sy entitra ialana amin'ny krizy nikiky ny malagasy sy ny firenena nandritry ny 10 taona. Embolana izao lasa tsy takina felina fa miariary totafika ny efa tanàna ny antsana misy teo amin'ny kabary fianianana natao ny flo sy ny fomba amampanao ny mpitondra amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Tsy fanajana ny rahampandrena fa nitsakitsahana ny zofototra sy ny fahalalana, tsy miroso velively amin'ny fampihevanam-pirenena, tsy hitasotra ny fanjakana tandalana. Nambaran'ny flo fa laharam-pamera amin'ny fandaharan'asa itantana ny firenena. Voalaza ao anatin'izany veloranon'ny mpanohitra izany indrindra ny tokony andravonana izay mampisaraka fotoana izao izy ireo ny amondronana ny hery ary ny ampanjakana ny adihevitra ankizy-po fanoherana manana ny maha-izy azy no tian'izy ireo apetraka amin'ny firenena ka tsy ho mpandray baiko na ho voatambitambo ho fiasan'ny fitondrana. Raha tsy fototra ho izy ireo ny repoblika vaovao ary tsy afaka hitaza-potsiny ny mpanohitra fa mahatsiaro tokony handray andraikitra manoloan'ny fahadisom-panantenan'ny mpiray tanindrazana. Ny tanjona dia ny ampirahina ny mpanohitra ho amin'ny tena fanovana.